Nisorona tamin'ny toerana ny koa ny tompon'andraikitry ny APMF ao Belotsiribina ao fanapahan-kevitra nondraisana tao aorianan'ireny loza andrandro nahafatesana olona maro dia maro ireny. Io moa no isan'ny fanaokevitra nentin'ny minisitra ny fitanterana. Taorian'ny loza tamin'ireny rano Tsiribiana ary nahafatesana olona 520 dia nisorona tamin'ny toerana ny tompon'andraikitry ny APMF ao Belotsiribina. Io no anisan'ny fanapahan-kevitra niraisin'ny teo anivo ny ministera ny fitanterana. Les skippers moa zany tsy mbola tsy hita hatreto ny zanan'le tompony le kanoty moa zany tsy hita koa ary déclaré pour mort fa mbola mitohy moa zany ny fanadihadiana dia hitantsika io fa en tout cas zany efa les armateurs le tompony le lakana zany dia efa voatazona olana amin'ny raha ranotrangany amin'ny Belotsiribina iny raha misahana fotsiny le sambo aloha zany tsy manana licence. Les skippers tsy manana certification. Les sambo tsisy bouée de sauvetage tao anaty dia mbola misy surcharge koa etsy an-daniny ary tsy miavaka zany ny transport de personnes sy ny fitanterana entana mifangaro teo daholo tsisy carnet de bord zany on était dans la illégalité totale. Manana agent sur terrain ka zay indrindra no mahatonga ny andry fepetra hoe tonga dia nasorona nantoerana le agent ny APMF agence portuaire fluviale nafindra tena sanction plus ou moins disciplinaire io satria izy ny tompon'andraikitra tsy afaka miafinafina hoe ka zay ane ka tsy manana antenne any fa manara-maso zay no mahatompon'andraikitra ny tsirairay manara-maso any tsy fanaran-dalàna ho an'ny rehetrarehetra. Nitoy ny fanadihadiana mikasika ny loza izay nitranga tamin'ny Belotsiribina hoy minisitra Ulrika Andritiana. Raha ny fantatra dia nahitra ponja vonjy maika ny tompon'ilay lakamby izay niaran-doza tao Belotsiribina.